atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Anjely Mpiambina, tantara nosoratany Toko Gérard, mpilalao tantara Faly Christophe Rabearmana, miaraka tamin'ny Aingo Rakoto, ny Ravo Sofaniry. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Anjely Mpiambina, tantara no toto-sainy manikotra. Anio no andro voalohany. Eo aloha eo amin'ny azafady fa iza mareza ny tranonareo ka ry amin'ny ilany afiry mety nandremy fahatongavantsika sangamo tao ny tena fa efa io nampireti ny jiro. andrasoara fa sokafako ny varavarany. aza misairana fa haiko manokatra an'io ka ianao aza efa nisairana nanatitra taty. Eny arako. Zay ary fa misaotra nanatitra e. Zay dia misaotra fotsiny kosa ve akina. Dry fa tokony isinina koa ka mba oroka ohatra na hoe safosafoka. Tsy azoko. Nga moa tsika mpifankatia tokony hifanoroka na hifampisafosafoka. Gash. Alaza mifampikitikidika ary natao mamy koa ve ianao ty? Mampitiavana amin'irety ary mila. Redreditra. Koa raha tsotra n'izay vehivavy maivandomanay koa lalaovinao reny ako. Mbay koa ialako ry anina Gash. Mila, enona ary tia miritona be ty. Amin'io le varavarana nakatro ny mafy oatra ny reny nalinina azy reny. Tsaratsara mpanatitra ny zanako vavy zany na dia alina aza ny andro dia tazako tsara ihany hoe fiara raitra dia raitra no nanatitra andry teo. Ie, raitra araka ny lazainy tontinina tokoa. Ino ny rehareha ny raha fianaranao? Zany? Tena zanaka mpanan-karena be nga hono izy iny. Ie, toa hoe olona tena nanana izy azy no izany rainy izany. Fa indrisy moa fa efa maty raha ny filazany. Ary mba tafody aloha kosa indriko sa efa tapitra ilay fankalazana tsingerin-taona nandehananareo? Tsy mbola ka. Fa za mihitsy nangataka hody aloha. Anga? Fa naninona hono? Tsy haiko fa ohatrany tsy mety ala izany ataoko. Tsy mety tafiditra mihitsy koa ny tena marina. Miseho milay loatra koa ilay tompony aniversaire dia nandreraka. Fiangaviany sedra sy anja fotsiny nandehanako tany. Fa miseho malay ahoana kika? Ny fietsiny, ny firesany. Aminy dia toy ny hoe voavidy ny vola daholo ty rehetra ty. Enona dia fitiavana aza. Dia izay no mahasorena aminy. Efa nikotikotiny ihany koa izany ry raha azoko tsara. Ie, ohatrany efa nikotiany vehivavy rehetra amin'ny université anaranay io ihany. Tena hoe akola amboatra. Le olona nanatitra teo ange izany ary tontininy. Anga? Ie. Vi ka tena le tompony aniversaire mihitsy nanatra andry teo e. Dia tena fohiny hatramin'ny fety sy ny olona nasainy mihitsy amin'ny fanaterana andrimonja zany. Asa, mety nanantena galety angamba ny olona. Galety? Aleo ary toatoro ry tontinina fa vizana zany ka. Sady efa 10:22 minitra koa zao. 22h22 koa zao. Indray le ora sy minitra mitovy eo amin'ny famantaranandro. Tena mahavarina. Andevony zao ny efitrano fatokindry fa napika jiro e. Tolozandry mijajirika fotsiny eo indray mantsy. Viva 98.8. Indray amin'ny ora sy 9 minitra moa zao. Tena hoe amin'ny ora sy minitra mitovy ohatry foana. Efa mimpiry izay. Mba misy dikany manokana aza ve reny?
Inona foana raha mahavariana ny mira ao amin'ny finday any eo. Angatsika eo ihany efa rano io sakafo io raha zao foana. Efa haiko tsara rehefa tsy fomba mikitika finday eo am-pisakafoana fa misy zavatra tena malasa ny saiko ary tantiny Louise. Tsy haiko na fifandrifian-javatra fotsiny na ahoana fa matety pitranga loatra ilay izy dia mampieritreritra. Fa zavatra ino Armira? Tsy haiko fa isaky ny tafajery le rano findaiko na famantaranandro ety amin'ny tanako io na koa famantaranandro eny an-dalana dia toa tafatombona amin'ny ora sy minitra mitovy izany foana. Azava tsara hoe dia hatramin'ny oviana ny etomboan'izany. Ray volana teo angamba izay. Matetika ny mahita tarehimarika mitovy ohatran'izao foana rehefa tafajery lera. Eo amin'ny 3 isan'andro eo izany. Na diva marainy, na andro atoandro, na andro alina. Toy ny hoe amin'ny 3 ora sy 3 minitra maraina na amin'ny 2:10 ora sy 2:10 minitra atoandro na koa 22h20. Izay vao azoko. Heure miroir izany na hoe ora fitaratra. Izay ny fiantsoan'izany akia. Heure miroir? Eno ohatran'izany ireo ora nolazaindry teo ireo. Dia inona nefa ny dikany ka? Le dikany indray aloha tsy haiko mazava fa ny fiaviany tao hoe avy amin'ny anjelim-piambina na koa afatra avy any ankoatra. Ka? Izany hoe avy amin'ny olona akaiky ny fonao efa nodimandry izany? Ohatra. Dia inona ary izany no tiany ampitaina amiko e? Dia iza koa no te hampita hafatra amiko? Asa? Iza moa no mahalala raha irima rahavavin-kambana amin'ny riano ohatra? Dia ho izy tokoa ve? Eny eritreritra ny ahy eny. Rima, le animbara vavy, le nanao sorona ny aino ho an'ny fahafahako sy hananako fiainana toy ny olon-drehetra. Raha tsy ahivina mantsy dia tsy nahay niteny toy ny zaza rehetra tamin'ny taonanay izahay. Eny mahay miteny ihany fa vao milopy io dia hanambara fahafatesan'olona. Za manambara ny fotoana moa irima milaza ny fomba hafatesan'ilay olona. Maro no ny hevitra tamin'izany fa nanintina fahafatesana izay mirahavavy. Anisan'izany Professeur Rita izay nihevitra ny ampiasan'izany povoarana nanana izany fitaovana entina hamonoana olona toy ny mpanao politika sy ny sisa. Nijanona ho mpanambara fahafatesana fotsiny ihany nefa za sy Rima fa tsy mamono velively akory. Nanao sorona ny aino aho Rima raha vavikambana tamiko tery am-voalohany satria rehefa maty andrano izy dia lasa nahay niteny toy ny olon-drehetra. Sofa teo eto ny tiany Eloïse ny tsetra sy ny karakara ry nahalehibe ato izao. Dada sy nendrato moa efa notomandry any koa. La nio re sakafo fa ho tara fidirana indray ne? Endray sy tantina. Ohatra azo mbola mikohaka be foana angeto ny tiany Eloïse izany e. Efa noandro fara daholo nefa mifanafody nomeny dokotera. Aza manana amiko indri fa tsy maninona ka gripa mandalo fotsiny io. Miroir. Io tokoa. Misy dikany hafa ny raha fitaratra tsirairay raha araka ity valopikaroana hitako ato anaty internet ity. Ny raha fitaratra hoy izy dia ireo fotoana mampitovy ny tarehimarika ny ora sy ny minitra miseho amin'ny famantaranandro. Ohatra ny sasak'alina na aotra ora. 10 ora sy 10 minitra 23h23 minutes sy ny sisa. Araka nova tsofina dia tsy kisendrasendra velively ireny fafambara
na koa afatra avy amin'ny tontolo tsy hita maso. Izavy ireo mpampita afatra, ny anjely mpiambina na fanapiaro. Ary isaky mahita ora fitaratra ianao dia midika izany fa miezaka miteny aminao ny anjely mpiambina anao. Tsy afaka miseho mivantana izy fa mampiasa fotoana sy isa mba handefasana afatra. Misy koa ireo fanahy mitady hiteny fa tsy afaka, saingy afaka mampiasa afatra amin'ny alalan'isa. Fanampin'izany ny fitovizan'isa dia midika varavarakely misokatra. Izany hoe rehefa mitovy ny isan'ny famantaran'ora dia lazaina fa misokatra ny varavarakely ny fifandraisana eo amin'izao tontolo izao sy ny tontolo hafa, izay azo antsoina koa hoe varavarana angovo. Mahaliana sady mahatalanjona. Ambelozaina androany ka be izay zavatra androany izay. Efa tena alina koa ny andro. Viva Radio nanolotra ho anao teo Anjely Mpiambina. Tantara nosoratany Tok Gérard. Novelomin'ny Faly Christophe Rabearmana miaraka tamin'ny Aingo Rakoto, Ny Ravo, Sofaniry. ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Anjely Mpiambina. Tantara nototosainy manikotra. Renesinao rahampitso ny toy.